manombo misantika hoe maivana afaka misarana Andriamanitra sady anao hoe Jesosy io ke tombony hoanina tokavako tretriniany mba amalinao ny etaetako mba ampitsaranao ny zay zavatra rehetrarehetra fatorana vesatra Jesosy io misaotra ny tombony lehibe zay omenao an'androany afahako miona aminao ndray afahako miresaka aminao ndray afahako mideranao ndray afahako manome voninahitra ny anaranao masina ndray Jesosy tompoko miandrandranao ao amin'ny fiainako ary tena mila anao fiainam-baovao manomboka amin'izao ora itenenako izao Jesosy tompoko satria fantako fa aminao misy fiovana eo aminao misy fahatsarana eo ankaikinao no mety amiko ary ato anatiko tiako iainanao Jesosy miandrandranao ny foko ny fanambo saiko Jesosy miandrandranao misy placenao ato anatiko reso zany amsaiko amin'ny fanahiko ambomba na diabo fanay masinao aza vela andeha amin'ny fomba fijeriko za io na amin'ny fahaiza-manako na amin'izay mety heveriko fa expérience-ko amin'ny fanompoko anao fa andeha amin'ilay fitaritanao fanay masinao mba afahako miaina zavatra vaovao mihoatra nefa fantako fanay masinao tsy teo be mokondao zany amin'ny tonga aketika na aneo titre fa tany mevana anao midiran-tsehatra fanay masinao midiran-tsehatra fanay masinao vangino tsirairay avy tahino tsirairay avy vesatry ny voninahitra zay ihany no ampy anahy ny voninahitao ihany no mampiakatra anahy manandatra anahy alleluia alleluia azandra tao amin'ny lanitra tananao dia mifaofao amin'ny lanitra hoe vesatry ny voninahitra fanatrianao fanay masinao halleluja miasa mihoatra anao halleluja
indrindra Jesosy. Zay Jesosy, zay no mahatsara anao, zay no mety amiko, ary zay no ilaiko matotoka eto azy. Afanao miditra antsehatra, afanao mampiasa na mihoatra fany amasinao. Halleluja, halleluja. Fantako ankehitriny fany amasinao fa manenika ianao. Ary iraiko sy dradradradrako eto androany hoe ankehitriny manenika. Araka an'izay tononkira zay dia aoka ianao tena ho feno fany masina amin'izao fotoana izao. Ary tena connecté. Mianara amin'ny libéren'ny sainao mba ahafahanao miconnecté tanteraka amin'ilay fanahy masina. Avelao ny zavatra ambadibadika any. Manomboanao miresaka aminy. Bitsio, teneno izay etaetanao. Miaino anao fanahy masina ary vonona toetra ao anatinao. Ankehitriny anenika ilay afon'ny fanahy masina. Andoro, andevona zay rehetrarehetra tsy fahatanterahana rehetrarehetra. Zay rehetrarehetra tsy namboleny tanan'Andriamanitra rehetrarehetra amin'izao fotoana izao. Raha tena inonao fa hiasa aminao fanahy masina dia iray ao amin'ny fonao tanteraka. Ataoko hoe tsy ambony tany mihitsy anao mihira an'ilay hira. Asa mieritreritra anao akaikinao hoe manenika ilay fanahy masina. Mameno ilay fanahy masina ary miasa tanatiko ilay fanahy masina. Halleluja.
fandrasanao amiko Andriamanitra. Zanao zay fanamasina sambatra zay fa manana anao mahery zay satria eto ianao fanamasina averina eo anao ny dera aja sery voninahitra mandrakizay oka tompo hotahinao manokana indray ny teny androany hotahina manokana ny fandrenesana ny hafatra hotahina manokana ny mesazy mba tena hanangana olona maro anasitrana anova fiainan'olona maro mandray ny hery sy fahefana zay mandava ny asan'ny demonia mandroka ny fanany sakatsakana sy ny olana rehetra amin'ny fiainan'ny olona tompony reto zay androany manatona anao makasitraka mitenena aminay manasitrana anay sambatra Jesosy mananao zay Alléluia. Mba afaka mba mizara tsikitsiky amin'ny akaikinao venao dia sady mba miteny aminazy hoe ela rose. Amen. Faly hoe za mahita anao hoe tenena an'izany izy. Alléluia. Sambatra Jesosy mananao zay Jesosy reharehanao. Jesosy reharehantsika jiaby. Satria Jesosy io mampandresy atsika. Izy mahatonga atsika velonaina, matsiaro sambatra, ary afaka mifaly foana ny ninona mitranga, ny ninona miseho. Tahin'ny tompony ianao. Ary mbola miarahaba, tonga soa eto amin'ity fivoriana ity indray ianao androany. Misy anjara fahasoavana ho anao eto androany. Tsy miala maina anao androany fa tsy maintsy mitondra zavatra mody. Amen. Satria eto amin'ny fanatrehan'Andriamanitra ianao. Miarahaba ihany koa atsika zay sambany tonga eto amin'ity tontolo androany ity
tahin'Andriamanitra ny tsika rehetra. Eto ny toerana mety aminao io. Amen. Ho tahiny Jesosy anie ny fiainanao. Hitanareo ry havana matetika manimba fiainan'olona mihitsy ty zavatra resako ty. Raha vao ianao mihitsy zany tsy mahafantatra zay zavatra mety aminao, fa mandeha amina sentiment foana, dia matetika na ianao taraiky na ianao rava tanteraka. Ny ankamaroan'ny olona manko amina fiainana andavanandro amin'ny zavatra rehetra atao mandeha amina sentiment. Ka sao dia tezitra amiko i ranona. Ka sao dia tsy mety amin'ny ranona ny mahita na manao an'io manao an'ity. Tadidio fa ny nahatongavanao eto ambony tany eto anao ny sitrapon'Andriamanitra ary amantatra ny destinenao. Fa tsy anao zay mahafalifaly ny olona rehetra. Na hiezaka sahala amina ahoana ianao tsisy olona ho afa-po aminao zany eto. Donc zany ny fiainanao aza afenina agnatina sentiment, fa ndana mba fantaro hoe ahoana ny ahafahany ara-pananao androso, ahoana ny atonga anao andeha lavitra, fa aza direna hoe sao dia tezitra irakoto, tezitra irabe, sao dia malahelo iranona. Zay ampatsara ny fiainanao ataovy. Betsaka ny olona tratrana zavatra sahala am'zany na amina toerana ivavahana ara, megnamenatra izy sao dia bedesan'ny papany. Matahotra izy sao dia tezerany ranona. Matahotra izy sao dia sorena amintsika i ranona. Na izy ho faly, na izy ho tezitra, ny ampandroso ny ara-panahinao ataovy. Fa raha anao mandeha amina sentiment foana, za zao raha magnataony ty lamba ty mety sorena i ranona. Za zao raha mandeha arianany mety malahelo i ranona. Na izy ho sorena, na izy malahelo, zay asoa ny fiainanao bandinina. Ka ny ara-panahy tsy azo lalaovana zany. Matonao ny men'Andriamanitra fahalalana, ny fahalalana dia mba hahafahanao manao ny tokony atao. Dia raha mba fantanao ny marina, ataovy ary zay fahamarinana zay. Fa za fempenina fotsiny, sao dia tezitra aminandre manko iriano, tezitra aminandre iranona, be da be ny olona taraiky amin'ny ara-panahy noho ny zavatra sahala am'zany. Dia lasa mba imazinao zany hoe iry misy restaurant tianao isakafoanana, fa megnamenatra n'le olona ato ianao dia nalonao nihinana margot izy fo. Azonao le izy, allo angivy ihany rety laoka nentin-drazana. Dia mihinana angivy foanao. Nefa efa ela anao ny tokony hihinana kotileta, sosisa miaro tsaramaso, sy ny sisa. Mialatsiny amin'ilay mifadianina. Ka maro no tratrana raha karan'izany ry havana. Lasa mihidy izy vokatry ny toepony. Fa ingany mba ho afaka ianao. Ka androany atsika atoron' Jesosy indray loha hevitra anankiray hoe mianara ny anao ny tsara. Samia mamerina an'izany hoe mianara ny anao ny tsara. Amen. Mila hianarana zany magnano raha tsara io fa tsy hay ho azy. Mila fantarina, mila jerevana, mila dininao tsara hoe inona ny tsara, dia iny no ianarana. Ao amin'ny bokin'ny Isaia, toko voalohany, 1:7 misy an'izay tenin'Andriamanitra zay. Isaia 1:17. Ozy hoe mianara ny anao ny tsara. Jerevintsika tsara fa agnisany tsy tiavan'olo fivavahana matetika 90% tsy tiavan'olo fivavahana, dia satria vitsy ry havana ny kristianina tafavoaka amin'ny fiainana. Vitsy ny kristianina mba manan-karena zany. Nahitanao rehefa mivavaka be le olo, izy dia mivavaka, aza atao mandalodalo aminazy eo dia volo fa miredaka mihitsy. Fa io mampalahelo ny fiainany, na kapa ataony ary tsy voavidiny, satria mibanjina ny lanitra izy. Olo masiny ny andro farany. Tsy haiko olo manao akory koa. Tsara be le agnarana, fa za milaza aminao fa tsy maharitra amin'ny fanompongan'Andriamanitra anao raha ohatra ka sahirana foana mandrakizay. Tsy maharitra. Fa raha anao mahita mofo menaka amidin'olo, angalarinao koa variana mpivarotra. Fantanao tsara nefa ny mpangalatra tsy andovan'ny lanitra. Nonanao ka vola videnana mofo nefa tsisy. Izy koa fa nidodododika iny mpivarotra da nalainao hoe ke roy. Izy hoe mamonjafo amiko Jesosy Kristy, para nona ny kibo da mivezivezigna efa agnahy. Dia ndana jereo fa ny olona mangalatra matetika noho ny fahasahiranany, ny olona mandainga noho ny problème misy amin'ny fiainany. Ka tsy aloha ve mba mianatra hanao ny tsara. Problème maraika zany amin'ny fivavahana ataontsika ty, tsy tiavan'olo fivavahana zany. I paster ray miteny hoe tahin'Andriamanitra nefa izy na kiraro ataony tsisy.
Dia betsaka amintsika kristianina koa milaza zany, tsara Jesosy ry havana, tsara, ka izy tsara moa mbo tsara aminao. Ino amin'ny fiainanao ary mba afaka ijoroana vavolombelona ny amin'ny fahatsaran'Andriamanitra. Izay ilay zavatra tiako hatongavana. Dia raha vao hita aminao ny fahatsaran'Andriamanitra, mahazo voninahitra ilay Andriamanitra. Dia maro ny olona andeha hilahatra, zay koa mandeha hivavaka, zay koa mandeha hivavaka. Averinao ny akaikinao mihitsy mba mianara hoe hagnano raha tsara. Mianara hoe hagnano raha manjary. Alleluia. Tainy Jesosy ianao. Ka ny fanaovana raha tsara dia tsy maintsy mametraka fitsipika ianao amin'ny fiainanao. Mametraka mihitsy ianao karazana loi. Hoe ity no lalàna ifehezako ny fiainako. Amen. Raha mbola tsy mametraka karazana loi amin'ny fiainanao anao, tsy possible anao havita raha tsara. Ohatra anao mametraka hoe za tsy maintsy mifoha maraina, ataonao lalàna mihitsy ny fifohazana maraina. Za tsy maintsy mandeha mamonjy fivoriam-bavaka, ataonao lalàna mihitsy tsy maintsy mamonjy fivoriam-bavaka. Dia raha mba apetraka aminao zao ny fanontaniana, mba inona zao mba lalàna sy fitsipika mifehy ny fiainanao. Fa ny toerana misy gaboraraka ry havana tsisy fandrosoana. Raha anao mbola gaboraraka foana, aza mieritreritra anao andeha lavitra. Mametraha lalàna. Tainy Jesosy ianao. Alleluia. Amen. Agnisan'ny lalàna mila apetraka ao ny fanagnanao ray aman-dreny alain-tahaka. Mila apetraka anao mihitsy zay. Amin'ny teny frantsay moa misy fomba filazana azy amin'ny teny baiko hoe mentorat créatif. Mentorat créatif. Mba izôvy zao mba olo mentorinao, mitaizanao, magnatoro anao ny tokony atao, dia nalainao tahaka izy. Mba izôvy. Nazavaiko zany teo tamin'ny fidirana talohany teo hoe mampandroso ny Chine ao, magnondefa mercenaire izy ampianariny mandeha amin'ny firenena mandroso. Dia ireny mianatra zavatra be da be, dia ireny aveo mitondra idée any amin'ny fireneny any ndraiky. Dia ireny aveo anaovan'izareo zavatra. Fa be da be amintsika tsy manana an'izany. Io zany olona zay efa magnano zavatra angeza. Olona efa mandroso, olona efa miaigna amin'ny fahombiazana. Le fahombiazana tegna tianao mihitsy no ataony. Le zavatra tegna netreretinao hatramin'izay mihitsy no iaignany. Zay le hoe mentor créatif. Ianaranao amin'izay zany ny fanaony, ianara. Za ianatra raha ataon'ny olo reto. Ohatra zany zao ohatra ataoko amina orinasa. Misy orinasan'olo efa mandroso be. Dia orinasanazy mandroso io nefa io koa le zavatra ataonao. Dia apetraka anao izy, alainao kamarady izy, alainao mihitsy ny fony, tena anotaninao zavatra be da be izy, anotaninao secret izy, dia izy no ataonao mentorinao. Magnatoro anao fomba fanaovan-javatra, magnitsy anao, ekenao magnitsy anao, ekenao miteny anao, amin'ny fotoana manao erreur anao. Tsy afaka ny tonga dia anangana zavatra goavana ianao, raha tsy efa nisy olona na hatsangana zavatra goavana ny anaranao zavatra. Azotsika ve zany? Zany daholo ny principe. Dia apetrao zany zay ho lalàna mifehy ny fiainanao. Raha manana boky moa izy, vakinao bokiny. Manana CD izy, vidinao CD-ny. Manana site internet izy, idiranao amin'ny page misy anazy. Arahanao akaiky ataonao suivi mihitsy ny zavatra teneny sy ny fomba mampanao ny rehetra. Ho hitanao fa ho lasanao. Fa atsika rehefa mihevitra tonga dia ho vedety fotsiny amin'izao, tsotro zao. Hoe ho tafavoaka fotsiny amin'izao. Andeha lavitra fotsiny amin'izao, nefa tsy nisy zavatra nianarana navitaiza. Zavatra tsy possible zany. Ataovy lalàna amin'ny fiainanao zany. Alleluia. Tainy Jesosy ianao. Dia apetrao koa ny mba anagnanao mandrakariva faniriana lalina ao anatinao. Ino raha mbo irinao eo amin'ny fiainana. Eto tsisy diran'le magniry lalahy na magniry viavy. Na paster José. Igny tegna iriko ny foko indrindra. Tsisy dirany José mihitsy resaka to. Azafady de José hoe. Misy moko sasany magniry lalahy. Amen. Ohatra fotsiny zao mba manana ianao mpandraraha anankiray, hoe mba tiako rô zara mba lasa karaha iry mpandraraha ry. Ohatra zao ny mpanao politika, mety misy mpanao politika tiany koa agny, raha za mba karaha iry any igny. Ohatra,
ohatra mpanompon'Andriamanitra mba magniry anao le fahasoavana ampiasan'Andriamanitra. Raha za mba ampiasain'Andriamanitra karaha an'igny, zay le faniriana tiako tenenina. Satria ny zavatra anankiray raha vao tsy mba irinao mihitsy amin'ny fiainanao, tsy ho tonga aminao. Ny olona anankiray tsy irinao mihitsy amin'ny fiainana, tsy afaka hanova ny fiainanao. Satria mazava be raha vao zavatra tsy anagnanao faniriana, tsy asianao considération. Tsisy tombam-bidy mihitsy omenao anazy. Igny tombam-bidy omenao amin'ny zavatra anankiray igny nefa miteraka qualité-na fahatsarana amin'ny fiainanao. Raha ohatra ianao mifanerasera amina mpanompon'Andriamanitra, tokony mba hagniry le fahasoavana amin'ilay mpanompon'Andriamanitra ianao, mba hahafahan'le fahasoavana miampita makany aminao. Fa raha isaky mahita ananjy ianao dia ahoana radavy e, ary antsika le nahandro igny ka alo, ary antsika le tavavategnina igny radavy ka, ary antsika le nagnano baolina igny ka hoanao. Dia mety le godasiko foagna lasanao a, satria niaraka nanao baolina ka. Azonao le izy ohatra zany nomeko zany, fa anjaranao magnitatra anazy tsikelikely amin'ny fomba fandraisanao zavatra. Amen. Dia avy eo miezaka mba hanana be. Ataovy lalàgna koa zany fiainanao. Miezaka ianao mba hanana raha maromaro. Miezaka ianao mba hanana raha be, ohatra te hanam-bola be. Miezaka ianao mba hanana orinasa maro. Miezaka ianao mba hanana activité maro idiram-bola aminao. Miezaka. Igny le antsoin'ny teny frantsay hoe loi d'enrichissement. Manao zavatra ianao mba tonga anao hanana zay ilaina. Tain'i Jesosy enenao a. Ino zao raha mba ataonao mba mampanankarena anao? Ino? Mba samy mamaly an'izany famotaniko zany agniritritry nazy. Za tsy miresaka am'le hoe mbola tsy haiko magnino, fa ho anao zay fomba mamelon-tegna. Ho anao zay fomba mahazon-draha. Ianao mba mahatadidy ny tokony ataonao. Inona ny zavatra mba ataonao mba hahafahan'ny vola miditra amin'ny fiainanao, mba hahafahan'ny fiainanao miova sy mihatsara. Inona ny zavatra mba ataonao? Mila misy an'izany, fa raha tsisy an'izany tsisy miracle tonga dia hoe mpanana, halleluja, dia tonga dia nanana hono izy. Raha tsy film izy tiako. Amina film misy an'ireny Réali Baba ndraiky nahita kavy misy volamena dia hita n'olo nikajy raha tako. Arazapetraka koa tsy vita. Anao tsy azo aigna mihitsy raha tsy tanteraka ny tanjonao amin'ny fiainana. Zany revagna raha mila petraka raha te handeha lavitra e. Ary zay le lohahevitra antsika hoe mianara ny hanao ny tsara. Laza hoe amen. Amen. Raha vao olona raiky zay te handeha lavitra na te ho goavana amin'ny fiainana, dia tsy maintsy feno tanjona ny fiainana. Feno tanjona. Za tsy miteny hoe misy fa feno. Feno. Anao ve mba feno an'izany? Sady hoe za zao pasteur miteraka raiky dia mety miteraka koa zay mitagno avy. Za ke mba fitsia zazaviavy eky mba zazalalahy eky. Efa ampy zazaviavy 5. Araiky fahenina avake mba lilahy eky a pasteur. Tanjona hono zany hono tanjona. Zany hoe za zay ndray miady ampango daholo. Hiteraka foana fa raha hoan'ny zaza reo tsiritriritiny. Raha mampijaly olo fo. Zany izy mampahantra olo. Jereo fa ny olo sahirana bery mametry. Ny olo sahirana. Tsy mitotaly mihitsy fa riatany a. Inga ty alalara marobe zany. Anao izy koa mahitahita olo maromaro anaka dia vidinidinio zay izy. Aza mivolagna. Aza mivolagna fa dinidinio hoe ho antegna tirany volagnan'ny pasteur. Tadidinao raha volango zay andro raiky. Atria zareo koa donc tsisy raha eritreretigny koa tsy izy foa. Mahita zanany mianatra mandeha igny fa mitombo vision. Efa mandeha ka lazosy. Ary izy efa manana agnaran-jaza maro be agnaty carnet.
Mana misy lista nagnaran-jaza ao. Iteraka ny lembelony izy titekikeo. Efa misy agnarana zany koa ilembelo. Zandry le marisika. Tainy Jesosy ianao. De mba ndahana koa zany mba tongava saina raha petrao lalagna mihitsy fa ianao io de entrepreneur. Ny olombelona rehetra zany entrepreneur dao. Fa samby amin'ny domaine misy azy. De mila mandagna ianao zay lalagna zay, loi d'entrepreneuriat. Tainy Jesosy ianao. Hoe mba mijery zany karazana création. Mba mijery karazana activité mbo atao. Fa aza mandigna ny 30 andro volan-draiky fogna fa panina amin'io ange raha vaky pneu tampoka. Ary jerevo moa mahatonga fiainan'olo marobe taraiky moa. Miantehitra amina karama ny vadiny izy. Miantehitra amina karama amina société izy. De raha voiny fois mihidy société io, vizagna tanteraka daholo izy. Zareo menakalo. Mba tadidio raha ohatra anao ka mbola magnofa tragnon'olo. Ohatra anao ka mampiana-jaza magnefa écolazy. Nefa ny vola miditra tsisy afa-tsy karama ny vadinao rery. Raha sendra zany ka tapaka ty karama ty, de fiasa loha ahoana ny fantragno, ahoana ny écolazin-jaza, ahoana ny jirama. Matoa misy zavatra maromaro ivoam-bola, tokony ho isy raha maromaro idiram-bola. Azonao zany e. De jerevo zany manomboka zao. Mba mijery anao inona ny zavatra tokony atao, fa aza miandry fotsiny. Aza miandry toloragna fotsiny. Matetika de tegna vitsy be atsika kristianina miditra amin'ity domaine ty. Vitsy ny kristianina entrepreneur. Ny ankabeazantsika de tia miasa amin'olo, fa tsy mba manana zavatra ho atsika manokana. Ndana tsangano ny entreprise-nao. Alléluia. Aza manaiky raha tsy mba misy zavatra dominenao amin'ny quartier misy anareo, amin'ny domaine anankiray misy anao. Aza manaiky raha tsy mba fantatra ianao. Aza magnano karaha ny Mosesy nasatsika indray mandeha nanomboka éliminer izy. Ary misy famille éliminer eto ambony tany ty. Tsisy raha afantarana anazy, tsy tafiditra agnatin'ny liste mihitsy izy. Fa engane ianao mba ho première liste. Ianao zao première liste. Tainy Jesosy ianao. Alléluia. Amen. De aza matahotra anomboka zavatra kely. Aza matahotra anomboka zavatra kely. Zay le antsoiny teny frantsay hoe loi de petit commencement. Tsisy olo tonga de grand zany fa avy petit daholo. Tsisy olo tonga de naventy zany fa avy zaza daholo. Ka raha anomboka amin'ny kely ampelatagnanao no aza matahotra. Aza matahotra fanakianana, aza matahotra teny ataon'olo, aza matahotra kivikivin'olo fa ndana tomboy am'izay kely misy aminao. Am'izay kely fantatrao, am'izay kely ainao, am'izay kely anagnanao. Zany ravagna fianaragna raha tianao zavatra tsara ianao amin'ny fiainana. Mametraka hoe ty zavatra kelyko ty ataoko. Tadidy koa mba nianarako nagnano fandaragna zany voalohany de tamin'ny alalana vola 75 000 francs. 10 real zany mba tampelatagna. Fa nodiniko hoe ahoana ny fomba fitombognany ty. Fa atsika vao misy real igny fogna antagna atsika fa lasopy raha agnaty atsika. Misy 135 000. Ty ahoana raha moa zany. Zay kely misy igny ndana dinio ahoana mpitomboka an'ity kely ty. Tsy voatery olo jiaby io rehefa manana karama be daholo mety kely ianao. De mba imagineo ane ohatra anao zany le olo miasa mafy be regny vao mahazo vola. Nenefa i vola io azo tonga de fandana mba dinio kely ohatra hoe mpiasa posy zao ohatra. Kotragna ane regny indra le pédalegna regny. Kotragna tegna kotra. Parivony andro anao raha nahazo 2 alina zany tena nahazo angambany. Mety mihoatra tsy fera. Fa regninao mihitsy naharary anao nahazo an'le vola. De sagnatria ny vavy de tonga de ariagna ankabony fogna vola igny vakeo. Evidianagna vary de evidianagna laoka de vita. Fa ndana miafy. Izy azonao tamin'ny fomba naharary igny ndana miafy. Dinio kely ny fomba mba mpitombognana azy.
amen. Azo atao tsara zany. Ohatra anao zao isaky ny farany volana mety manana budget vidianana vary gony raiky. Fa mindana miafy ataovany antsasagony aloha. Dia ny valeur ny antsasagony ndana mba hitadiavy zavatra ampiasagna anazy mba hidiram-bola. Satria ny vola riavagna natao ampiasaina fa tsy natao hohanigny daholo. Ny vola miasa igny dia zay tombony ny tokony hohaniny. Fa tsy ireny vola karama igny lany daholo. Dia tsisy fivoarana mihitsy le fiaina. Zany ane mahatonga an'iregny olona mikarama isam-bolana dia tsy mety mivoatra ny fiaina satria zay tonga lany. Voa bazary be fogna tonga dia mividy varigony raiky izy. Efa lasa agny edy vola igny. Sarotro nefa nivarotro vary an-dragno ambidiko reo vary fotsiny akana se hividy. Vao mahazo vola anao dia efa jerevo inona ny tokony ataonao. Amen. Dia atomboy am'izay kely misy. Aza megnatra ampiasa vola 10,000 zany. Tsy mampigadrana izany. Ino megnatra anao am'izany. Aza megnatra ampiasa vola 9,000. Ary mahatonga an'izy tsy miasa satria ny lohanao tsy ampiasainao. Aiza koa moa pasteur dia vola 25,000 ma pasteur dia ampiasaina. Kata dia ohatrinao kenao. Zay misy ampelatananao ampiasao. Fa na kely areo vona anao ampiasa an'io tsofogna rano mba hitombo be. Ary nizaniza vona anomboka manomboka androany tononoko ny fahasoavan'Andriamanitra amen ny fitadiavam-bola zay ataonao amin'ny anaran'i Jesosy. Halleluja. Amen. Atomboy am'izay ampelatagnana ny visionao. Aza megnatra manomboka amin'ny zavatra kely. Zao fiangonantsika zao dia natomboka tamin'ny zavatra kely. Tadidiko vao nameny tompo le vision olona efatra ngamba zay nomba nivory. Fa tamin'izay efatra za efa nanomagna teny hoe riava malala ajaina. Ya. Ho anareo zay vory maro eto androany olo telo. Madame ko raiky dia nisy gogno roulazy dia za. Milaza aminareo vahoaka an'Andriamanitra ao za zareo amin'ny telo fa pitoditodiko fogna zareo vahoaka reo. Fa natomboka le izy. Fa tsy andigny raha efa maventy be anao zay vao anao zavatra. Andriamanitra ary nanomboka tamin'ny tsy misy. Rehefa namboatra an'izao tontolo zao tany ampiandohana ao ny tany dia foana tsy nisy endrika aizina ny tambony lalina. Nefa sa Andriamanitra niteny hoe misy mazava dia nisy zany. Ka manoloana ny domaine anankiray misy anao na dia kely ary anao ampelatagnanao aza mijery ny fahakelezanao fa ndana tomboy am'izay misy ampelatagnana. Hitanao fa hotahin'Andriamanitra io lasa be. Amen. Amen. Zany le izy riavagna. Tadio zany zavatra teneniko anao zany. Amin'ny alalan'ny zavatra kely no isehon'ny fahalebiazana. Teboka manaraka mila manana herim-po sy herin-tsaina ianao amin'ny fiainana. Manana herim-po, manana herin-tsaina. Nao zany mila mijery foana hoe vitako rangaha io. Ny fisiany herim-po sy ny herin-tsaina no miteraka ny antsoina hoe courage. Reo mitambatra lasa manana courage foana ianao na mandalo zavatra mafy. Satria ny fiainana dia natao mafy fa tsisy fiainana mora zany. Fa raha manana herim-po ianao, manana herin-tsaina ianao, vitanao miatrika zavatra mafy. Ary tsy misy riavagna vokatra hitanao amina zavatra mora zany. Fa tsy maintsy zavatra mafy foana hitana vokatra. Dana magnontany ny mpamboly fa miaritra masoandro, miaritra tagnana mipopoka, mitazona angady, mitazona antsy, zay vao mahita vokatra. Amen. Mila manana herim-po sy herin-tsaina. Tsy mora riavagna ny fiainana. Ary zany vavaka hoe mba ho mora ny fiainana zany karazana vavaka tsy valy mandrakizay. Satria hatramin'ny andron'Andriamanitra tamin'izy vao nitodika tamin'ity zao tontolo zao dia efa problème manita teto. Ka raha ambony tany eto tongotronao mipetraka fa tsy raha mitsingalingaligna agnambo boka sia dia tsy maintsy mandalo problème. Ny fiainana dia ady. Ny fiainana dia problème. Atsika zay ny fiainana. Dia matetika koa tsika mieritreritra fa io vola io dia tonga ho azy ampelatagna. Vola riavagna égale problème. Zay vitanao namahana azy.
hoe zaho nahazo vola be na voava problème be koa anao zay. Za nahazo vola kely na voava problème kely. Aza mieritreritra ahazo vola tsy te maha problème. Tsy te hiatrika problème, fa tsy possible zany. Raha vao te hanam-bola dia te hanana problème anao zay. Iny Jesosy isika. Dia eo no ilagnan'le herim-po sy herin-tsaina amin'ny zavatra rehetra atao. Amen. Mila vonona ianao irisika amin'ny fiainana. Ny olona manana herim-po moa vonona anao karazana risika. Mirisika izy mampiasa vola, mirisika izy manao activité, mirisika izy manangan-javatra. Zany ravagna ny ilagnan'le herin-tsaina daholo. Io ihany ravagna mampiavaka olo tsiraikiraiky. Hoe inona ny zavatra sahanao natao. Raha tsy saha manao zavatra anao aza mieritreritra hiavaka zany. Mampiavaka anao dia noho ny zavatra sakinao nanao anazy. Satria mety olo jiaby miafatra tolo. Hoe, zare agnano anio, zare hividy anio, zareo anangana anio. Fa no le fahasahinao dia niavaka anao zao. Engany mba hiavaka mandrakizay. Alleluia. Satria misy karazan'olona rehefa zavatra sarotra tonga dia tsy sakiny manao anazy. Izany miandrin'le moramora regny. Nao ve irisika amin'ivy ianao? Za aloha efa miala hono izy. Raha vao anao tsy samy manao zavatra, aza mieritreritra hita résultat goavana sy tsara. Ny tombony amin'ny fiainana dia izay fahasahiana agnanao. Mivokatra tsara amin'ny fiainana dia izay zavatra sakinao no nanao anazy. Amen. Misy zao karazan'olona tsy mba samy magnano raha maventy zany. Izy raha madinidiniky fogna ataony. Dia lasa madinidiniky fogna koa fiainanao. Fa raha anao samy manao zavatra goavana dia feno zavatra goavana magnodidina anao. Ary ho fen'olona goavana koa magnodidina anao. Amen. Zany ane mahatonga le hoe cour des grands. Tsy ho tafiditra agnatin'ny cour des grands ianao raha tsy manao zavatra grand. Raha zavatra kelikely tsotsotra ny ataonao, olo kelikely tsotsotra koa magnodidina anao. Fa raha manomboka ianao manao zavatra goavana dia izay olona goavana rehetra lasa lakory raika aminao. Ary te hifandray aminao daholo. Amen. Dia ianaro zay principe zay. Alléluia. Dia avy eo teboka magnaraka, aza manaiky mihitsy anao zavatra tsy misy an'Andriamanitra. Apetrao ampelatanan'Andriamanitra fogna raha jiaby ataonao. Ataovy mifagnaraka amin'ny sitrapon'Andriamanitra rehetra ataonao. Ary raha mandresy ianao dia ndahana misaotra an'Andriamanitra. Amen. Misy rahalahy chauffeurna camion hono ndray andro andalo pont raiky zay tsy mazaka afa-tsy camion 5 tonnes. Or nefa ny camion noentiny 10 tonnes. Dia le entana noentiny tagnatin'ny camion io nefa zany mila livrena faran'izay malaky. Dia izy nefa 10 tonnes, le tetezana andianana tsy mazaka afa-tsy 5 tonnes. Dia nitangorona daholo ny olona avy taria ampita taria hoe andeha keto camion ty, misy raha eky donc niany. Dia fa niandro koa ny docker anao transbordement n'ilay entana. Fa nivoaka ingiavy tagnatin'ny camion nandongalitra izy tarifin'ny pont eo. Jehovah Andriamanitra amin'ny mampanompona ho anahy. Mitodika eto anatrianao mino anao Jesosy Claude be ny anarako. Ary matoky anao. Oka anio fagagana ianao androany. Amen. Dia niaraka an'io démarrer ny camion. Lasa tafita soamantsara izy. Nioraka n'olo jiaby wow ozy n'olo. Dia ino izy ingia? Tsy mahalala ny Claude be. Fa izy mialohan'ny ampita teo vavaka ary nandohalika mihitsy hoe tompo. Vao tafa le zavatra 4 tonnes nitondrako camion. Veda be ny olo ohatran'izany. Rehefa hanangana projet izy, manatanteraka asa izy, apetrany amin'Andriamanitra le asa. Mandeha le asa, adio ny Andriamanitra. Betsaka ny ohatran'izany. Mety tsy Claude be anao fa izy ovy Claude kely. Zany hoe miova agnaranao fotsiny aloha le resaka. Hitahantsika rehetra ny Andriamanitra. Aza digno fogna Andriamanitra.
Satria maro ny olona manao zavatra fa tsy misy an'Andriamanitra. Manao activité izy fa tsy mba tia mamafy izy amin'ny fanjakan'Andriamanitra. Oka mba tsy anisany olona ohatran'izany ianao. Ny fandresenao tokony ho fandresen'Andriamanitra. Fitahinao tokony ho fitahin'Andriamanitra. Ny fiainanao ataovy manakaiky an'Andriamanitra fo. Fa ho hitanao fa haharitra ny fahombiazanao. Dia agnisany ihany koa ravana ny fitsipiky ny fahaizan-javatra. Na hoe loi d'intellect. Mila manana an'izany ianao, mila mahay fa tsy dindery. Indraindray tsika io anao entina ambavaka, tsy ho entina ambavaka fa mila mianatra. Tahiny Jesosy ianao. Ka ny olona teo tafavoaka rehetra mila mianatra zavatra vaovao hatrany amin'ny fiainana. Mba afahanao misongadina. Mila mianatra zavatra vaovao raha teo tafavoaka. Inona zao ny zavatra vaovao mba fantanao? Zany hoe mila ampy fahalalana. Raha remarquenao ny fiainana feno zavatra vaovao foana. Telefônina vidinao androany, jereva telefônina amin'ny taogno avy ianao fa vaovao koa. Télé ampiasainao androany, afaka vola ndraiky telo vola fa misy vaovao koa. Feno zavatra vaovao foana ny fiainana. Isan-kerinandro. Ohatra zao ny telefônina matetika par semaine misy application vaovao foana mila télécharger. Mila atao mise à jour amina telefônina. Zany hoe tsy afaka ny andà mihitsy ianao efa nataoko mise à jour izy tamin'ny semaine passée. Fa tsy maintsy atao mise à jour foana io. Na tianao na tsy tianao. Ka raha tsy mianatra zavatra ianao dia mazava ho azy miaina amina passé foana ianao. Miaina amin'ny zavatra tranainy. Ny fiainana nefa ho zavatra feno zavatra vaovao. Mila mianatra ianao. Amen na? Inona zao zavatra mba nianaranao? Io tsy voatery le fianarana tany am-pianarana ihany. Fa ohatranao mba mianatra mahandro satria vadinao mila raha mba matsirotsiro. Fotoagna koa mba mianatra manjaitra fa tsy voatery aterina amin'ny mpanjaitra foana. Fotoagna anao mba ianarana zany. Zay zavatra hitanao fa mety ilainao amin'ny domaine misy anao ndana ianaro. Mila manana connaissance amin'ny zavatra betsaka ianao. Tahiny Jesosy anetsika. Alléluia. Amen na. Dia aoka ianao mba ho mpamorona. Aoka ianao mba ho mpamorona. Ao anatin'ny fianakavianareo zao ohatra. Ato amin'ity fiangonana misy atsika ty. Ao anatin'ny tokantrano misy ianao, ino raha mba noforognanao? Zay atsiarovana anao foana na efa tsy eo aranao. Izy io izy magnano raha karaha io. Zay le hoe pouvoir créatif. Mila manana idée anao zany. Tanao zao io Facebook io, idée n'olona nge io tovolahy 28 ans namorona an'io. Ny zavatra nataony dia nanoratra boky miaraka amin'ny tarehy. Facebook. Fa anao zao mamorona ino? Ataoko sangisangy tamin'ny voalohany teo hoe henakisoa miaro ovitra. Zany raha mba noforognany. Ka isan'andro ianao matetika manana idée fa tsy tia manoratra. Zany problème antsika reo. Isan'andro, hitanao matoa zany Andriamanitra manome andro vaovao tsy maintsy misy idée vaovao tonga amin'iziny. Ohatra zao tsika zao amin'ny valo mandra-patonga any amin'ny sivy efa vaovao igny. Mazava ho azy zany misy zavatra vaovao ataon'Andriamanitra koa aminao fa tsy vakianao. Ohatra zao tsika miaigna taona vaovao, mazava ho azy misy fomba fijery vaovao koa omen'Andriamanitra anao fa tsy dia asanao saigna loatra. Isan'andro san'andro misy idée tonga foana amin'ny olona anankiray. Fa le olona no tsy mivaky loha dia lasa tsy mahita zavatra izy. Dana soraty le izy. Hitanao i telefônina ampiasaintsika io, idée n'olona io hevitra n'olona io. Lasa tonga am-pelantagnanao dia ampiasainao ary mitady an'io daholo ny olona rehetrarehetra. Tahiny Jesosy ianao. Reo ny zavatra anankitelo mibaiko ny fiainana. Idée, invention, innovation. Raha vao tsisy an'ireo, tsisy zavatra hihetsika mihitsy. Mila manana idée, mila manana invention, ary mila manana innovation.
raha vao izay ny prinsipa hitondranao fiainanao tsy maintsy lasa anao fa za miandro tolorana hitahinao Andriamanitra teneno amin'ny akaikinao mianara ny anao ny tsara hoe alleluia manomboka izao zany mba managna fomba fijery vaovao hoe andeha hanangana orinasa za manomboka izao hoe amorogna marika tsy haiko ino marika ny raha ataonao tainy Jesosy ianao mieza manao zavatra tsara nefa tsy lafo sady mba zahoanao tombovarotra mba karakory eky zegny pastera tsara tsy lafo nefa zahoagna tombovarotra na iza am'izao vanim-potoana iainantsika zao mitady zavatra mora nefa tsara daholo na anao io rehefa anao zao mandeha bazary dia tsy maintsy mitady raha mora anao nefa tsara marina sa tsy diso dia ny olona rehetra nefa ohatran'izany daholo vitsikely ny olona am'izao tsy mivaky loha zany fa presque na ireny vadina deba be regny raha miady varotra gidragidra tsy mbola latsaka kely aho mitady zavatra mora izy nefa tsara ka raha anao zavatra manaova zavatra mora nefa tsara sady azahoanao tombony tainy Jesosy ianao averenao amin'ny akaikinao ndray mandeha hoe mianara ny anao ny tsara alleluia amen tainy Jesosy ianao aza varigna fa mamahaiza magnararoatra fotoananao araroto ny fotoana ry avana misy fotoana anao mila mahay magnararoatra fotoana hoe ity fotoana satria raha remarkenao misy fotoana amin'ny fiainagny vola io tonga dia miditra bosesiky be zay aignany ho avy aminao zay fotoana zay ka raha eo anao tsy mahay magnararoatra ho avy zegny tadiavinao fa tsy hitanao dia ho tadidinao hatramin'ny anao tsy mandray telefôna antsovin'olona miagna vola misy ajaly abadibadika koa hoe zay za mbola tsy hay fandray nyity izy efa gnome vola anah koa engane ho tonga aminao faingana zany fotoana zany amen alleluia ahita olona zato andrainy zany fahasoavagna zany za androany 300 400 hatramin'ny fianakavianao rehetra na hatragny ampitan-dranomasina naizanaiza misy anao ho isy karazana fotoana zay hitahin'Andriamanitra anao mila hainao magnararoatra an'igny fotoana igny alleluia amen alleluia amen dia agnisan'ny arena lehibe ny fahaizanao mifandray amin'olona mila mahay mifandray amin'olona ianao satria olona no ampiasain'Andriamanitra rehefa hitahy anao izy olona ianaro isanandro isanandro ny mahay mifandray amin'olona ianaro isanandro isanandro ny magnaja olona nizaniza miona aminao nizaniza mba miresaka aminao nda hanajao izy alleluia nda hanajao izy fa ho hitanao zany tagnan'Andriamanitra ndeha matsy anao zany ho hitanao zany herin'Andriamanitra mpahita fitianao zany tsofoko rano ianao mba azo famatsiana tsofoko rano ianao mba azo fahitam-pity tsofoko rano ianao mba ho isy fitahina tsy ahoana ho aterin'Andriamanitra aminao fa afatra omeko anao mahaiza mifandray aman'olona rehefa hitaho Andriamanitra olana ampiasaina na io firesagna amin'olo io mba hovao mba miezaka ianao mba magnaja mba miezaka ianao mba miconsidere olona mba considere ny olona mifanerasera aminao fa tsy raha miamianao bigavo daholo zay mitratra aminao sady mizesta anao vake corke sy mahay anahy milaza aminao zao fa ilefalefanao daholo olo nefa Andriamanitra rehefa hitahy olo zany ampiasaina izy moa mahalala anao ve mivoaka veto dia fifanena amin'olona zay ho fitahinao anao dia mba hovao kely fomba firesahana satria misy karazan'olo miandry fagnajana misy karazan'olo miandry dokadoka misy karazan'olo miandry teny mamy fa tsy miandry tangatriky akory sanatreny vava o dia ninao ndraika avadika anao tangatriky kofa lehilahy ndraiky boko nzy milangatehaka vehivavy mitangatriky fa lehilahy milangatehaka tahiny tompo ianao
Dia mba teneniny kely ny akaikinao mba misy raha voarainao marao hoe eo. Mba agnontania hoe izy mba inona tamin'ny raha nikoragnan'ny pasteur teo hoe mba voarainao. Amen da. Ndao ary hitsangana antsika tsangananao mitoeragna misy anao dia ndao mba hivavakantsika. Dia mba angatao Andriamanitra hitahany fiainanao angatao Andriamanitra hikarakaranao, ampandresy anao sy ampahery anao mandrakariva. Teneny hoe ampianaro Tompo, ampianaro mba ahay anaja olona, ahay fandreman'olona. Ampianaro Jesosy mba hanao tsara miaraka aminao. Mankasitraka anao zay, mideranao zay. Meo anay eto tombandroan'ny fahasoavanao, oka hirotsaka aminay tsirairay avy ny hery ahafahanay manao zavatra. Meo anay tompon'ny fahasoavana ahafahanay manangan-javatra. Meo anay ny fahasoavana ahafahanay manova sy manatsara ny fiainanay hatranetrany. Sitraka anao zay. Ampafantaro iza mety afara Sizay rehetra ohatriny androko, aoko fantatro fa olokandalo andehanako mahitsy eo amina. Ka hoy hoe ampafantaro iza mety afarako, sizay rehetra ohatriny androko, aoko fantatro fa olokandala andehanako mahitsy eo amina. Aoko fantatro fa olokandalo andehanako mahitsy eo amina. Samia mametraka ny tanany eo amin'ny fony dia mba mivavaha manokana ianao zao ho an'io tegnanao io. Mba tena ho hisy zavatra ho avosin'Andriamanitra amin'ny fiainanao. Mba hovan'Andriamanitra ny olana rehetra amin'ny fiainanao. Mba hovan'Andriamanitra ny tibotibonao, ny ahiahnao. Ary oka mba ho maivana ianao androany miala eto. Raisiko eto androany ny hery sy ny fahefana, anapatapahako ny ozona rehetra, andravako ny asan'ny demonia zay mamatotra ny fiainanao. Ninona mety ho endrika blocage, roako amin'ny anaran'i Jesosy zany analavitra ny fiainanao. Ninona mety ho endrika sakatsakana, roako amin'ny anaran'i Jesosy zany hiala amin'ny fiainanao. Ro sakatsakana ara-bola, ara-pitiavana, ara-kasa, ara-panambadiana, roako amin'ny anaran'i Jesosy zany manonona ny fanafana, fandresena, ositra, fanavozana, fitombona mahagaga, fahitam-pitio, famatsiana avy amin'Andriamanitra ho anao. Misaotra Tompo. Ampafantaro iza mety afarako, sizay rehetra ohatriny azoko, aoko fantatro fa olokandalo andehanako mahitsy eo amina. Iza mety afarako, sizay rehetra ohatriny azoko, aoko fantatro fa olokandalo andehanako mahitsy eo amina.
tia tanana mafoan'Andriamanitra mazo toerana ianao. Alleluia. Minao fa voky ny fananao ary hotahin'Andriamanitra ny ianao. Ny fahatongavanao teto androany tsofoko rano ary hanonako teny mihitsy fa ho fandresena lehibe eo amin'ny fiainanao ary hanova zavatra betsaka. Amen. Dia tsy mitsahatra magnentana moa i pasteur David ny amin'ny mba anoagnatsika ho zateo ny fanaovantsika ny méga église. Ny totaligna ny vidina rambolentsika nomaly na zaka teo amin'ny 32 millions teo. Vidina rambolé fo zay tokony ho payegna. Dia mba tenena amin'ny akaikinao ohatrino amin'izay ndraiky hoe mba payenao e. Amen. Nefa n'izy eo mbola tsy misasaka. Zany tsy le hatramin'izay fa le tamin'ny herinandro lasa. Satria camion marobe magnatitra zareo magnatitra fo. Isaka sabotsy amin'izay zareo mitaky vola. Dia nivolaniko zareo nomaly mbola koragna ampiarana mivavaka koa za maregny fo. Ameavanareo elan hely. Dia zany izy koragniko aminao e. Asa raha mba ho namagna edy ianao iny ihany. Mila vola ny asan'Andriamanitra. Ary izy nilazaiko anao igny fa le izy hoa ilaigna ny vavaka fa tegna vola ny tegna miasa akao. Satria ny olo miasa akao karamaigny fa tsy ndesigna am-bavaka. Amen. Ka mba magnentana anao zany ihany zay mba afaka magnome be, magnomeza be. Mba ndesitsika anoagnana ny amizay asa fanaovana tranon'Andriamanitra. Amen. Isoragna betsaka ndraiky lefa nataonao ary tsy atao tsinitsinina izy regny efa maro ny vita. Fa mbola tsy mitsahatra magnentana ataovy zalahy zay mba afaka magnano toagno fa milanao ny asan'ny tompo. Amen. Mbola ho avy moa fotoagna mbola saiko alainy disary mihitsy le tragno tsika amboarina ao dia mba herintsika alefa amin'ny vidéo amboarintsika koa e. Amen. Manaovy programme zay raha edi dia mba amin'ny alahady zany mba asitsika vidéo projecteur eto asitsika fijerevana sary mihetsika isaky fotoana zany mba alefa kely io io raha amboarintsika koa. Dia samy mba mijery hoe oy say mbo zegny ndraiky mba magnetsika ianao mba andatsika maromaro. Amen. Tahin'Andriamanitra ianao. Dia misy an'le sampagna ao Ambalasoa efa vonona zany billet tombola fikarakaragna ny fanoagnatsika ny méga église amidy amin'ny vidiny 2,000 ariary. Izy dolo moa mivarotra le billet safady. Izy mivarotra le billet ary mbavady ry zany misy olo araiky mivarotra le billet zay mba hividy zany izy zany anaovantsika fisariana amina pizza. Misy karazana pizza zany hosaritsika eto dia tsoagna avy akao igny tonga dia numéronao pizza raiky. Tsoagna famindro mbola numéronao koa. Tsoagna famitelo numéro jiaby neninao daholo. Amen. Ka aza mahatsiaro matiantoka zany raha mba mividy 2,000 anao am'le billet fa mba ho fanoagnanao ny méga église. Ny vola azo amin'io tsisy hoe mandeheza na mandeheza fa tegna atao tanteraka mba ho fanoagnana ny fanaovana trano. Dia mba entanina zany antsika kristianina rehetra mba samby vidy am'le tombola dia ataontsika angitsapaka eto izy amin'ny fotoana anankiray dia zay mahazo moa zany aveo tonga dia mihinagna pizzany izy sady amiany pasteur. Amen. Tahiny Jesosy ane ianao. Ray soariny fanatitra raha mba niomagna ianao fa hivavakantsika. Raha eo amin'ny anaran'i Jesosy no noloranay an'ireto fanatitra ireto. Amin'ny anaran'i Jesosy no mahafazanay amin'ny ezaka méga église. Amin'ny anaran'i Jesosy ihany koa no nomezanay ny mpafolo-karena. Ankasitrao tompo regny fanomezana ataon'ny olona ireny. Aoka mba hitondra fitahiana lehibe eo amin'ny fiainany izay rehetra afafiny androany amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Aza digno zany agnatin'ny ty raika ampivoany aty no ataontsika zay Am valor
Foloraka hatramin'ny folora fidirana voalohany, amin'ny foloraka hatramin'ny 12 fidirana faharoa. Ny hariva kosa dia manomboka amin'ny 3 ora tolakandro mirava amin'ny 5 ora. Fiangonana Juno firaisana 20 metatra amin'ny All I crying for life, God is giving me, 'cause I know who I know who God says I am, what He says I am, what He says I'm I know who I am, I know who God says I am, what He says I am, what He says I'm I know who I am. I'm walking in power, I'm walking with the dust, I live a life of favor, 'cause I know who I am. I'm walking in power, I'm walking with the dust, I live a life of favor, 'cause I know who I am. We have the chosen generation, all for the stories that's alive. All right, the crying for life, God is giving me, 'cause I know who I am. We have the chosen generation, all for the stories that's alive. All I do crying for life, God is giving me, 'cause I know who I am. Know who God says I am, where He says I am, where He says I'm I know who I am. I know who God says I am, where He says I am, where He says I'm I know who I am. I'm walking in power, I'm walking miracles, I live a life of favor, 'cause I know who I am. I'm walking in power, I'm walking miracles, I live a life of favor, 'cause I know who I am. I know who I am. Everybody shine I know who I am. Amen. Tahin'Andriamanitra manokana antsika jiaby. Aza digno raha pitso maraina misy an'le maraim-panosorana eto manomboka amin'ny 5 ora sasany. Anasana antsika rehetra mba ho avy fa misy tsodrano ngezabe ho zaraina eto raha pitso maraina. Tenenina akaikinao tongava hoe. Amen. Dia ny fivoriam-bavakantsika talata sy lakamisy miverina amin'ny laoniny, talata sy lakamisy maraina amin'ny 7 ora misy délivrance. Fa ny talata sy lakamisy hariva manomboka amin'ny 5 ora sasany fivoriam-bavaka lehibe izay arahana fahasoavana amin'ny 5 ora sasany hariva ka hatramin'ny 7 ora rehefa talata sy lakamisy zany fivoriam-bavaka ohatrany fataontsika taloha ihany. Dia ny zoma manomboka amin'ny 7 ora maraina fotoanan'ny fifadikanina mba sivy bravo anao. Amen. Dia ny fotoanantsika lahady moa zany dia sahala amin'ny hatramin'izay ihany fa ny ampy kely fotsiny isaka hariva amin'ny 3. Amen. Any amin'ny 4, amin'ny 7, amin'ny 8, amin'ny 9, amin'ny 10, amin'ny 11. Dia ny après-midi zany zao hariva misy takariva ampiderana sivy bravo mirefitrefitra. Io nao fa ho avy ianao Amen. Dia ny tompo ane amaly fitiatsika menakavy ampandresy ianao amin'ny fiainana sady tahiry ianao mba ny fahasoavana. Tsofoko rano ianao mba ho ela velona ary ahita ny fisandratanao ane hatramin'ny fahavalonao amin'ny anaran'i Jesosy. Isika rehetra ara-manao hoe amen. Dia teneny le olona akaikinao manaraka antsika ny fahasoavana Bibla. Aza digno rehefa ivoaka ianao aveo dia avy ato no mivoaka fa le varavarana principal idiran'le amonjy. Juno firaisana Madagasikara. Manaraka antsika ny fahasoavana. Be blessed. Juno firaisana. Juno firaisana. Juno firaisana. You were always fighting for
toy izao ny fandaharam-potoana mandritra ny herinandro ao amin'ny fiangonana ziona firaisana amboly madinika alatsinainy maraim-baovao isaky ny amin'ny 10 ora sasany talata sy lakamisy délivrance isaky ny amin'ny 7 ora maraina fitombavaka kosany amin'ny 10 ora sasany arivo zoma fitoam-pifadiakanina manomboka amin'ny 7 ora maraina hatramin'ny 3 ora tolagambo ny alahady maraina amin'ny 9 ora ka hatramin'ny 10 ora fidirana voalohany amin'ny 10 ora ka hatramin'ny 12 ora fidirana faharoa ny ariva kosa dia manomboka amin'ny 3 ora tolakandro mirava amin'ny 10 ora ariva fiangonana ziona firaisana zato metatra mitsofoka aorian'ny coopérative Transexpress amboly madinika laharana ifandraisana 034 43 858 15 033 75 348 69 manaraka antsika ny fahasoavany soavana ziona firaisana Ziona firaisana Madagasikara